nefa tapoka teo dia nilazy Maria fa ndresaka izy roa tamin'ny toerana mangingina tsy fantatra na teny ambody azo izy sy Josefa nyresaka nataiza nakamalomaloka dia mifampitory fitiavanao mety teny Maria hoe tena marina very Josefa fa tena tia marina ianao dia hoe ay raha tsy tianao ve za mpiakatra vady ianao e ka raha misy zavatra ho resako aminao zany dia vao anaiky ihany ianao hampakabady ana na inona mahazo ana na inona mahazo ana ohatra enao nefa nandriny fokotsy ny saiko fa dia hanambady ianao raha lazaiko anao ngamba vaovao izy mety tsy hanambady ahy ianao fa ahoana aleo tsy teneniko fa sao dia tsy manambady anao teneno e marary anga ianao za tsy marary ozy izy fa ahoana misy problème tsisy problème nga misy olana amin'ny ray aman-dreninao sa ahoana sao dia tsy manaiky ana ny ray aman-dreninao tsy hany mihitsy fa inona matahotra ihany teneno fa inona ary mampatahotra anao mety tsy ino angenao raha le resako anao le izy fa inona le izy aleo zao ihany fa jery fotoana manaraka iresako aminao Josefa fa ohatrany tena azandrasanandro mihitsy fa tonga dia teneno zao fa tsy ahitako tory zany raha mbola mieritreritra nga misy miaraka aminao any za tsy isy miaraka amiko zany any ka inona ary zany le izy tsy hanambady andray zany ianao za fa vonona teneno Maria fa aza filafilainao eto fa ohatrany mamparary ny foko zany teneniko teneno e tsy hisaraka amiko inao raha teneniko anao le za tsy misaraka aminao zany ay fa teneno bikina naninona ny bikina dia iza nanao an'izany izy tsisy teneny fotsiny marina fa zaza ampiresanao eto foana anao ny bivoky nefa ny tsisy nanao an'izany ka zary mba gaga ozy izy ahoana na possible an'izany ozy izy ka hoe ny fanamasina no nisy anjely mipoitra tamiko dia niteny hoe izy fanamasina no tonga ato dia hananjanaka sisy sur le plan scientifique tsy possible zany hoe ianao tsy nisy olona nalalanao tsy nisy olona niaraka taminao dia ahoana ianao no ho bivoka fa najanonajany ary saotranao ny laza marina saotranao ny laza marina fa voaraiko zay afatra zay fa dia ahoana zany mbola nambady ihany ve ianao fa fanamasina ngeny na bivoka anahy eny aloha diniany zany aloha fa tsy hitako zay fanampanan-kevitra omeko anao androany aloha fa aloha andinika dia milaza aminao ihany rehefa avy eo hoe ahoana karaha tsy zany mason-dapoliko ino an'izany bevoka ianao nefa tsisy olona niaraka taminao raha kotonamanga reny ino azo fitahana amin'izany angamba fa tsy za marina izy ny azo fitahana zany fa tsy za ok ary alohaaloha andeha aloha fa tena tsy nampoiziko hoe zany ny zavatra ho resanao amiko eny ary ozy izy Maria zany zay aloha ny zava-misy za tsy andangy aminao moa fa dia zay ny zava-misy la Josefa ny andeha notsy ka raha tsy nako fitahana amin'izany hoe be voky ianao ny mbola tsisy niaraka tanao mba marina raha isy anambady raha anambady aniny amin'izany fa dia fa baibainao ry Maria dia fa mampamangy ianao fa tsisy anambady ianao zany etona isinona dia za ve amelona ny hafany nametraka azy ve dia za no amelona anazy eo aloha samy miala any zay zany eny efa zany ena zany za tsy hanala baraka anazy aloha fa dia aloha zay nametraka an'ilay za zany ny anambady anazy fa ina moa nalako baraka anazy amin'izany a Josefa nandeha rehefa lasan'izay Josefa andininy faharoapolo andininy fa 7 Josefa vatany zay lehilahy marina sady tsy te hanala baraka azy dia nikasa ametraka azy mangingina fa raha mbola nisaina izy indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofoka nanao hoe ry Josefa zanaka Davida aza matahotra pakatra ny Maria vadinao fa njaza ho kipony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary anarana atao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany
zay ny mahagaga le fiasan'Andriamanitra. Ny eritrerititsika io zany a dia fatan'Andriamanitra reny hitany. Ary Andriamanitra koa micomprendre raha maolona atsika fa lôzika zany hoe vehivavy alainao vady tsy niaraka tamin'olona mbola virgine nefa bevoka ahoana ny nohony lehilahy zany na dia ataoko hoe na ianao Nazara amin'ny toeran'ny Josefa dia tsy sinao an'izany mihitsy. Mety ianao andao aloha kana dokotera ary atao test hoe mbola virgine ve sa tsy virgine. Raha nisy dokotera nanao test tamin'izany dia hoe mbola virgine io ka ahoana no be voka amin'ny toe-jaza dia ny fanamasina sarotra nino an'izany. Fa zany hoe tsofoko rano fotsiny izy aloha dia zay manambady azy any manambady azy fa tsy manino zany. Fa hitan'Andriamanitra zany dia alina iny tonga ny anjely tamin'ny alalan'ny nofo. Josefa aza matahotra ny apakatra vady an'io vehivavy vadinao io. Fa izy io dia zanaka avy amin'ny fanamasina tokoa. Teo Josefa vao nanaiky hoe ay fa tsy maintsy ho tanteraka zay nampilazaina ampaminany. Dia ny anarany atao hoe Emmanuela raha dika hoe amintsika Andriamanitra. 17 ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao arak'izay nandidininy anjelin'ny tompo azy ka napakatra ny vadany. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy ary anarany natao hoe Jesosy. Satria fa nahazo baiky Josefa atao hoe Jesosy ny anarany amintsika Andriamanitra. Dikany hoe Jesosy nge zany amintsika ny Andriamanitra fa tsy hoe tavatsoavaly ny dikany Jesosy. Araka nolazain'ireo Hébreu sy le Jodaïsme reo hoe dikany hoe Jesosy ny tavatsoavaly dia tsy hitiny vi dikany teny hoe Jehovah no mpamonjy ny dikany hoe Jesosy. Ka raha vao tsy atsona amin'ny anaran'ny teny Hébreu izy dia very. Ny olona zay tsy miantso an'izany zany moa dia mbola resaka mbola mandeha foana hatramin'izao. Tsy manino zany fa avelantsika any fa tsy hiditra lavitra amin'izany tsika. Fa i Josefa ozy dia tsy nanala azy mandra-piterany zazalahy ary anarany nataony hoe Jesosy. Dia mety misy anontany hoe ka ahoana tsy nalalany azy nefany efa fantany hoe Maria ny anarany, efa fantany hoe efa bevoka izy fa hiteraka zazalahy ka tsy nalala azy ahoana indray. Dia nareo mahalala ny dikan'izany tsy nalala azy zany fa tsy hanazava lavabe an'izany fa nalala azy izy amin'ny Maria azy ary dia nampakariny ho vady fa tsy nalala azy izy raha tsy efa teraka ny zaza. Dia misy finoany olona sasany fa hoe i Maria zany dia lazaina indray fa hoe virgine mandra-pahafatana. Nefa ny Baiboly milaza hoe tsy nalala azy izy mandra-piteraka. Zany hoe rehefa teraka zany Maria dia naninona azy amin'izay Josefa. Zay izy vao nahafantatra azy. Hay ve ianao ty e? Ary tsy fantatro mihitsy hoe ianao ty hatramin'izay. Dia mety gaga indray Maria. Za ve ozy izy efa tety foana hatramin'izay dia efa avy niteraka azy ianao vao nahalala anahy indray. Eko inona ariko. Zay vao tena nalalanao. Zay vao tena fantafantatro daholo ny momba anao. Zay vao hitako hoe ay misy tandra ato amin'ny ambadiky ny sofina anao ato. Ay misy tandra ato amin'ny lamosina anao ato. Zay vao hitako daholo ny tandra aminao. Dia izy Maria soa ihany ianao fa nahalala. Zay ny tantaran'ilay zaza. Fa ahoana ozy izy io zaza io alohan'ny haterahany io zaza io isy rano tondraka be dia ohatra ny morony dia isy zany mbola hiteny any izy hoe zao rangano ataonay zay tsy matahotra. Mbola ilaza teny any izy hoe mbola manateny izahay, mbola tsisy atahorany zao, mbola tsisy problème io tsy maintsy rava io, zay tsy ravan'io, zay mahatoky ny herinay, zay koa mahatoky ny herinay. Dia ireo rano tondraka ireo samy amoaka teny any. Tetika fikomina io, laza hoe tetika fikomina sy ny sisa. Fa ao anatin'izany dia maizina le firenena. Fa ao anatin'ny maizina io dia tonga ny mazava satria nahoana teraka ilay zaza ho mpanjaka lay zaza ho mpanjaka. Da ndao ro jerevantsika io zaza io fa hoe ho mpanjaka io zaza teraka io. Raha ny tantara tamin'izany ampitahintsika amin'izao zavatra iainantsika ty fotsiny lay izy raha avy eo makany amin'ny apokalipsia amin'izay ary tsika satria efa teraka ilay zaza. Andraso aloha alohan'ny nandanantsika any
aloha nandanatsika amin'ny apokalypsy teraka le zaza inona ny tranga anao ino ny zaza teraka io ao matitoko faharoatsika jery ny tantara vetivety aloha dia ampitahantsika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao matitoko faharoa na manginomangy sasany any magy sasany any Jesosy ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andro ny Herôda mpanjaka indreo nisy maky avy tany Antsinanana tonga tany Jerusalema ka nanao hoe aiza lay teraka ho mpanjaka ny Jiosy fa nahitany kitana teny Antsinanana izay ka tonga mba hiakoky eo anatreny ary nanonona ndray izany Herôda mpanjaka dia nangororo izy mba ny Jerosalema rehetra rehefa teraka Jesosy tonga ny magy dia nilaza tany amin'ny mpanjaka nilaza tany amin'ny président misy zaza mahagaga teraka ao fa io zaza teraka io dia ho mpanjaka zaza teraka io dia ho président ary efa teraka ao le zaza araky ny lazainy mpaminany dia ny fahalalana n'io zaza io sy ny fahenona azy avy hatrany dia tondra horohoro tamin'ny mpanjaka Herôda sy mba ny Jerosalema rehetra nitondra horohoro tao amin'ny mpanjaka sy ny vahoaka Jerosalema rehetra le vahoaka ohatran'ny rano be reo zany ny horohoro satria reto vahoaka be tondra karety koa mba mieritreritra hoe raha miala eo Herôda dia izay nisy olo azy Herôda amin'ny toerany koa mieritreritra za tsy hiala amin'ny toerako zany aho izy Herôda tsy hiala fa ahoana zany zaza teraka ho mpanjaka zany ahoana zany dia efa samy malala n'io zaza io nangororo amin'izay dia rehefa misy eritreretin'ny mpanjaka na ny vahoaka zany hoe misy olona ho mpanjaka isolo azy ao ka mampangororo azy dia misy saina miditra ao amin'ny lafiny ara-politika toe-tsaina ara-politika dia zao zavatra nitranga tao nazavay n'io zaza io zany andin'ny faefatra dia namorony lolo ny mpisorona rehetra sy ny mpanora adalàna tamin'ny vahoaka Herôda zany ka nanao taminy hoe aiza moa no haterahany Kristy ary hoy ireo taminy ao Betlehema ny Jodia fa izao no voasoratry ny mpaminany zany hoe zao ny dikan'izany natsoin'ity président Herôda ty zany ny mpanolotsaina ara-pivavahana sy ny mpahay lalàna mpanora dalàna zany raha mitsika zao dia ataontsika hoe ny ACC ohatra zany dia nanontaniany hoe aiza no haterahany zany Kristy zany dia izy ireo ao Betlehema ny Jodia fa izao no voasoratry ny mpaminany ary ianao ry Betlehema tany Joda tsy dia kely indrindra amin'ny andrinany Joda ianao tsy akory fa avy aminao ny voany izay anankiray ho mpanapaka ka izy no mpiandry ny Israely oloko ahoana zany ozy izy Herôda tsy zatsony zany niandry nyreto firenena sy Israely reto fa misy olona hafa ny Joda koa manao hoe fa ngatsy ny mpanjaka n'Israely no iandry ny Israely fa misy vaovao hafa ho avy indray dia inona nataon'ny Herôda andin'ny fafito dia napaka ny magy mangingina Herôda ka namotopototra azy fatratra namototra fatratra tamin'izy izay andro nisehon'ilay kitana dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fitoro tsara ny amin'ilay zaza kely ko raha hitanareo izy dia mbarao amiko mba hakanesako any koa hiekohaka eo anatrehany any koa hiakohaka eo anatrehany nanao stratégie zany ny Herôda satria zaza teraka ao andimby azy amin'ny fanjakany zany mba hoeto any amin'izany zaza zany mba hikofaka ao anatrehany tetiky ny Herôda nefa dia ity raha vao tonga nylonjany zaza zany dia vonoko zany fa ahoana zany no andimby fa tsy hisy anaiky an'izany eto izy zany zaza teraka no any zany no andimby fa hoeto any fa za mba ndeha hikoka aminy nefa ny stratégie ny hamono fa inona ny zavatra nitranga andin'ny faharoambifolo matitoko faharoa andin'ny roambifolo ary rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy zany hoe ny maky zany tsy hiverina any amin'ny Herôda dia lalana hafa ny naleny nody ho any amin'ny fonenana rehefa neta ilay zaza zany ny ireto maky reto dia netrehitra hiverina any amin'ny Herôda dia efa fatan'Andriamanitra daholo no atsaintsika rehetrarehetra reo aza makanontsonareo izy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy fa lalana hafa ny hiverenanareo dia tsy nandeha tany amin'ny Herôda ntsony izy andin'ny 13 ary noho ny efa lasa nandeha ireo
indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe mifoaza ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egypta ary mitoerany ambara-pilazako aminao fa Herode efa hitady ny zazakely ho vonoiny dia nifoha izy ka nitora zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nakany Egypta. Dia nareo fa tonga amin'izay zay le karakteran'ny mpanao politika zay. Amin'ny mpanao politika zany mpitora fanjakana dia tsy manaiky an'izany hoe isy andresy azy zany, isy andimby azy zany. Fa raha vao fantany meloa iriny mety andimby azy, iriny mety isolo azy eo avy hatrany dia mitady ny fomba rehetra izy. Ahoana ny fomba aminoko an'io? Ahoana ny fomba anakanako an'io? Tsy tonga eo amin'ny fitondrana. Ary dia manao ny plan sy ny teknika rehetrarehetra Herode anakanana n'ilay zaza tsy ho tonga amin'ny fanjakana satria fantany hoe ho avy eo io. Dia efa nanana tetika izy hamono n'ilay zaza. Fa zao ny zavatra misy, fantan'Andriamanitra zany dia nalefan'Andriamanitra koa ny mesazy tany amin'ny Josefa mivady. Androany alina miala teto ianareo fa raha pitso dia ho avy Herode hamono ny zaza rehetra. Zany hoe zavatra nilazainy Jehovah tamin'ny mpaminany rehetrarehetra taloha zany dia tsy maintsy ho tanterahany na iza mitady fofony ainy io zaza io. Fa zavatra efa nambariny dia tsy maintsy ho tantarainy, ho tanterahany na iza koa ino an'izany na iza tsy ino an'izany. Dia nahay ny eno an'izany tokoa i Josefa, lasa izy ny alina n'iny nandeha niaraka amin'ilay zaza. Nakany Egypta nandositra. Ny olona mbola tsisy malala hoe raha pitso zavatra tsy fahita eo amin'ny firenena no hitranga. Tsisy nahazo fanambarana ny tokantrano tsirairay avy izay niteraka zanaka rehetrarehetra. Be da be niteraka zaza tamin'izany, na tamin'ny Jiosy na tamin'ny Romanina, na tamin'ny zanak'Israely, na ny hafa firenena manana zanaka latsaka ny 2 taona. Tsika zao mety aza manana renim-pianakaviana mitaiza zazakely be da be tsika reo fa tsisy mahazo fanambarana hoe milefasa teto. Ngambany sasany nana eno mety hoe inona koa zany ka. Ary tsy maninona ko ilefanao inona eto fa zay tsy hiala eto. Fa dia lasa ry zareo. Dia misy zavatra tsaroko mihitsy amin'ny teny io. Tamin'ny taona 2015 iny. 2015 angamba izy iny le 2015 moa tsika le nanao fifonana sy fibebana iny. Dia nisy fotoana lasa zay tany Full Point zay manakavy rehetrarehetra tany dia hoe misy lundi de Pâques any Sambaina amin'ilay toerana fiompiana trondro fitsangatsanganana ny Sambaina. Dia efa nanao programma fa hoe hoany daholo, tsangatsangana any daholo indray tsika lundi de Pâques. Dia lahady zoma zay efa tany dia sabotsy dia hoe lahady ny miainga any Tomasina zany fa amonjy any aty Sambaina lundi de Pâques latsinainy. Dia sabotsy alina zay mahazo filazana hoe aza makany Sambaina ianareo manao lundi de Pâques fa mijanona aty Tomasina. Dia efa ahoana zay rehefa nambarana hay maty indray zany programma fa tsy makany Sambaina indray zany tsika tsy miala latsika fa mijanona aty Tomasina aty Full Point dia aty zany manao lundi de Pâques. Dia nandeha tokoa ny lundi de Pâques atao Sambaina atao. Misy dobo maromaro moa zany eo, azo anjonoana dia azo itengenana lakana dia azo anaovana korsa lomano sy ny sisa. Dia zay tsy nandeha dia tao tokoa. Hay zany efa ny lomano tao le ankizy dia efa nasiana marika hoe ty toerana ity tsy lalina fa tandremo miditra ao zay tsy mahay milomano. Dia misy le tanora sasany reny efa mamomamo zany dia mbola ny lomano tao ihany fa maty andrano tao le zalahy tadiavina fa tsy hita tabataba be mihitsy tao. Ary ina zavatra tabataba tao zany tadavin'le olona tao fa lazainy hoe nataoko sorona tao ony le olona nefa zary tsy tany. Nefa le zalahy le maty tao
mamimamo avy any zareo de hoantro de tonga de indelo mandra nga de efa nyrarana hoe aza miditra amin'ny faritra iny de zay any de raha tany zany izay ozy izy zareo de tsy fantatra zavatra ny tranga atao fa mety tena ady be tsy fakahitana mihitsy zay tsy tany zany hoe raha tsy nahay nieno an'le feo zany ianao hoe aza makany am'le didepaka io nefa zay programme efa hoany de tsy nandeha zay fa tia koatra zany hoe naeny Josefa ny alina niny oetiny zaza raha pitso maraina fa Herode amonony zaza kely latsaky ny roa taona rehetrarehetra zany nareo mandositra ny Egypte zany Andriamanitra zany fa mahalala na de ny zavatra hitranga rapitso ka amin'ny olona anankiray zay ampanaovin'Andriamanitra mission zay iran'Andriamanitra amin'ny mission ampanaoviny azy zany na izy itetika ny fofony ain'iny olona iny na iny zaza iny de Andriamanitra nefa sécurité efa mahita ny pitso raha afaka pitso rehetra de efa manola aty lalana atony andanina aza mandeha makanay sary mandosira ty sinsisa de efa omeny daholo ny toromarika rehetrarehetra fa ny zavatra ny teneniny zareo tany tam'izay tanisambainy na nahirana iny raha taty nareo paster satria nisy namadika an'izany ny resaka nefa tamin'ny 2015 zany fa so ihany nareo tsy taty fa raha tsy nahineniny feo zay miteny ianao zany hoe feon'Andriamanitra ve zany sa feona devoly raha tsy mahay menao an'izany ianao de mety iziriziry amin'ny lohabenao sy ny sainao fotsiny hoe za rangahy tsy mahalalana zany za tsy te halala an'izany fa ahoana any tsy ianao le nididepaka any na hoe ahoana moa ny zanako entiko andositra ny Egypte lavitra be any ko na ny fivelomana any ary mbola tsy fantatra eto nefa mba mety ny asa mandraranay andeha alefanao lavitra be ry izy ka manina raha mba mandositra kaikikaiky eo fotsiny efa tsy ho any lavitra be any fa Josefa tsy nanao an'izany fa rehefa teneniny anjely izy meny fanamasina hevitra izy de lasa tokoa izy tondra ny zaza de inona ny zavatra ny tranga ary andininy 4 sy ny manaraka Matthieu 2 andininy 4 sy ny manaraka ary noho ny efa fantatra Herode fa voafitaky ny magy izy de tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araky ny andro zay ny fitorany fatratra tamin'ny magy de tanteraka ilay nampilazainy Jeremia mpaminany hoe nisy fereta ao Rama de vitradradrana sy fitomanina fatratra Rael nitomany ny zanany ary tsy azo nampinonony izy satria lany ritra ireny de jereo fa zany Jeremia mpaminany zany efa maty tamin'izany andro naterahany Jesosy zany Isaia mpaminany zany efa maty nefa de efa naminany reo hoe nisy feo reto ao Rama fitradradrana sy fitomanina fatratra Rael nitomany ny zanany ary tsy azo nampinonony izy satria lany ritra ireny ny zaza latsaky ny 2 taona rehetra vao maraina be amin'ny 5 maraina tonga ny maramila rehetra nandondona tamin'ny trano vao maraina be gaga ny olona trano fa misy inona ty misy emo raiky tonga avy any emo anaty emo fara emo bara tonga daholo zay misy emo rehetrarehetra le zaza mbola minono amindreny iny tonga avy any maramila tonga de raisiny le maramila amin'ny tongony le zaza de atsangany ohatr' zao de izy mitazana sabatra tonga de de frainy amin'ny sabatra iny tonga de mizara roa le zaza tonga de tsisy mateny ny ray trano fa de orakoraka tomany mandondona amin'ny trano anankiray koa de efa vao mahita zaza anankiray tonga de raisina amin'ny volony troborona amin'ny sabatra amin'ny kibony grrr tonga de atsipy miaraka amin'ny sabatra iny any de mipitika le zaza vao troboka amin'ny kibony miala amin'le sabatra tsipitsipika ary zay zaza hita sasany misy reny mpianakaviana mitondra ny zazany milefa enjen'le miaramila finganiny kely ny trosotrosiny pitika le zaza tonga de raisiny le zaza amin'ny lohany fria tapahany tendany zay zaza latsaky ny 2 taona rehetrarehetra tsy nisy nananana andro misy ray mpianakaviana mba miezaka miaro an'le zanany fa maramila matanjaka be reto tonga de petany sabatra koa ary amin'ny tongony ary amin'ny tanany pitika le ray mpianakaviana raisiny le zaza trondrominy amin'ny kibo koa le zaza aty amin'ny tendany vita tsisy antra mihitsy zaza 2 taona rehetrarehetra vita manam-patonga ny amin'ny 4 etoandro fa Kristy rery any sy Maurice Josefa no ahazo filazana
za aloha maolona mba mametraka fanontaniana ihany ahoana ary zany fomba fieveran'Andriamanitra izany hoe maninona tsy mba nampalazaina daholo aloha ny zanak'Andriamanitra rehetra dia mba lasa daholo nandositra fa i Maria Josefa ihany no nataony nandrehany zany fa misy mission mpanaovina an'io zaza io ka iza na iza manana fahefana tahaka an'iny ny mpanjaka Heroda io zany a dia io tsy asakana ny tenin'ny Jehovah tsy ho tanteraka dia lasa tokoa le zaza dia mena voninahitra ny tompo zany izay le tena hoe aza matahotra aza mangororo aza mangovotra fa Jehovah efa manana ny plany amin'ny teny zay notanterany fa tsy maintsy ho tanteraka zay nampilazain'ny mpaminany rehetra io na inona na iza inona iza tsy ino ka na fahefana mpanjaka renao na fahefana inona renao milaza hoe tsy zay raga tsy mino an'izany a tsy zaza zany ny tonga eto ngana any amin'izany ny fahefana aty aminay ny fahefana fa tsy any amin'izany ny firenena rehetra dia mitady ny fomba nakanana an'io zaza io fa io le zaza tonga dia andeha ary amarana antsika ny afatra ilay apokalipsy ity apokalipsy ity dia afatra avy amin'io zaza io ihany koa ity apokalipsy ity tsy afatra nomena taty ambony tany fefa na nivitany mission le zaza maty no vonoina dia nitsangana araka ny soratra masina any an-danitra izy no mandefa ny afatry ny apokalipsy ary ty apokalipsy ity moa no tena sakafotsika sy kilalaotsika amin'ity soratra masina ity dia andao ny ho raisitsika ny apokalipsy toko voalohany satria le zaza saika vonon'ny Heroda io zaza nateraky Marie Virgine io ny tompony afatra atao amin'ny apokalipsy toko voalohany ny fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary nanirika ny anjeliny izy any ambara mijaona mpanompony zay nambarany tenin'Andriamanitra sy ny filazana Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra zay efa hitany ny fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy ny fanambaran'ilay zaza Emmanuel Imagaga Andriamanitra mahery no tonga nambara eto amin'ity apokalipsy ity dia ina ny afatra nomena ato amin'ity toko faraiky amby folo ity zao ny afatra nomena ato dia ampitao amin'ny zavatra henantsika amin'izao fotoana zao apokalipsy toko faraiky amby folo ny perikopantsika milaza hoe nitsovana ny trompetra fafito sy nahatongavan'ny loza fahatelo zao ny voasoratra ato andininy 5:10 ary ny anjely fafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa nitompontsika sy Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay eno tsara fa beta be amintsika zao no mety efa tsy matadidy tsony ny fampianarana apokalipsy satria efa elany tsy nisy ho an'izay tsy malala fa ozy izy hoe tsovana ny trompetra fahafito nisy trompetra enina zany teo aloha tao fa rehefa nitsovana ny trompetra fahafito dia zao ny voalaza nisy feo mafy tany an-danitra ny hoe ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa nitompontsika sy Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay zay le tsovana trompetra fahafito taovy mafy le tehaka fa aza malaina reo mitehaka e ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa nitompontsika sy Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay dia andao ro jerevantsika ity trompetra fahafito ity dia nisy enina teo alohany ny trompetra voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia mitoko fahavalo no misy azy tsy verenantsika tsony fa efa zavatra fa mazava ny trompetra fahadimy sy fahenina dia ny toko fahasivy no misy azy izany hoe milahatra eo zany a trompetra voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahenina toko fahavalo sy toko fahasivy miresaka azy rahantsika mahita ny zava-misy amin'izao tontolo zao fa io fa tanisana io fa tsy verenantsika izy dia ny manaitra amin'izy ity dia izao le trompetra fahafito tsy nanaraka teo amin'ny toko fahasivy teo intsony natao amin'ny toko fahafolo fa ry amin'ny toko faraiky amby folo andininy fahadimy amby folo vao nitsofina ny trompetra fahafito zay vao tonga le loza fahatelo izany hoe nisy zavatra natsofoka zany teo anelanelan'ny trompetra fahenina sy ny fahafito dia ny toko fahafolo sy ny toko faraiky amby folo zany hoe alohan'ny nitsofana ny trompetra fahafito dia tsy maintsy mazava aloha ty toko fahafolo sy ty toko faraiky amby folo ity inona ny zavatra resahana eo tsonga itsika fotsiny le izy
Apokalipsy toko 10 andiny voalohany. Ny teny nentin'ny anjely anankiray ary ny amikotrokorana 7 sy ilay boky kely. Miresaka ny afatra ny hoentin'ny anjely anankiray izy ity. Dia ny kotrokorana 7 sy ny boky kely. Ka andao jerevantsika io anjely kely io anjely io zany ary ahoana ny fomba fipetrany ary taiza izy io nahitana azy. Andininy voalohany. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona. Ary ny avana dia teo amin'ny lohany ary ny tavany tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry afo. Fantatritsika io fa io le zaza teraka. Miseho tahaka ny anjely izy zany any an-danitra fa tsy nofontsony izy io zany. Ary ny tana boky kely nivelatra teny tanany izy ary nabahany ny tongony ka ny akavanana tamin'ny ranomasina ary ny akavia tamin'ny tany. Io anjely io zany lehibe io Kristy nilazany azy raha ny endrika isehony no jerevana azy dia nitazona boky kely ka zao nabahany ny tongony ozy izy ny akavanana tamin'ny ranomasina ary ny akavia tamin'ny tany. Dia alaovy tsara zany le sary. Ty nitongotra akavanako ty. Raha za zany le anjely dia nitongotra anankiray ty zany ty anaty ranomasina. Io zany ranomasina eo ambany keo a. Dia tongotra anankiray ty nataoko ty amin'ny tany. Fa ny akavia io tamin'ny tany io. Dia jerevy ny sary tany Madagasikara fa maneho tongotra inona. Akavia zany hoe teto Madagasikara zany nametrahan'ny Kristy tongony io. I tongony akavia io teto Madagasikara dia izay no nampatonga ny sary tanitsika ty Madagasikara. Tsisy mitambatra amin'izan'izy. Nataony nosy eto Madagasikara. Fa jerevy koa fa tsy nisy firenena eran'izao tontolo zao mitory ty afatra ny bokin'ny Apokalipsy ity ohatra ny ty ataontsika ity. Dia eto Madagasikara koa ny aingany zany ny fitorinany afatra ny bokin'ny Apokalipsy zany. Amen. Eto koa ny aingany zany a eo mitongotra akavia. Tsy misy globe terrestre amin'ity planeta tany ity manana endrika tongotra akavia ny tany na nosy na continent afa-tsy Madagasikara rery ihany.